Feno fifaliana indray ny fo ary feno aravona ny saina mampanahy tafaraka amintsika menakavy androany. Teraina ny tompo noho ny fahasoavany amintsika zay vaovao isa-maraina. Isaorana ihany koa ny artista zay manaiky hiaraka amintsika mandrakariva amin'ny fotoana fiderana tahaka izao. Tsara manko ny manamarika aminareo zay mijery ny tokantrano any fa misy fandavan-tena ary misy fanoloran-tena mihitsy ataon'ireo havatsika ireo. Manao ny fandarana miaraka aminay amin'ny fotoana tahaka izao. Ka dia isaorana be dehibe izy ireo ary ankasitrahana ny fanoloran-tenany. Ny fanondriana dia tsy hiova amin'izany izy ireo. Mandra-piferan'i Kristy eo amin'ny rano milamitra. Ianao koa nefa izay mijery ankehitriny dia isaoranay manokana satria matoa ty fandarana ity mbola nisy hatrizao dia teo ianao. Niaraka taminay ianao. Niara-nideran'Andriamanitra isika mianakavy. Koa dia mankasitraka ary mankatelina ny ianao tonga miaraka aminay isaky ny fotoana tahaka izao. Androany indray ary dia hiara hideran'Andriamanitra isika miaraka amin'ireo mpanakanto ireo. Izao be dehibe ny mpanakanto asaina mba ho tonga amin'ny fotoana tahaka izao. Eo nefa ny zavatra maro isan-karazany zay mety manaka anazy ireny tsy ho tonga amin'ny fotoana mamety azy. Fa ny azo antoka dia izao ho avy ny akabeatsahan'izy ireny hideran'Andriamanitra iaraka amintsika. Dia izay ny sorantsika an'Andriamanitra. Mero ny zavatra rehetra aza andeha handray ny soratra masina sika. Efa mahazatra antsika raha teo izany ary efa fiainantsika mihitsy ny mihinana amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana zay arahantsika eto amin'ity fandarana ity mialoha ny anandratana ny hira fiderana. Ka ny salamo 220 indray no tiana ovakena amintsika amin'ity androany ity. Ka ny andinin'ny voalohany ihany no ovakitsika zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ny hideran'i Jehova sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindra. Izany no teny nolazain'ny mpanao salamo. Tsara ny hiderany anaran'i Jehova ary ankalaza ny anaran'ilay avo indrindra. Tena tsara. Ny fireondreon'ny fiderana ao an-danitra ao dia tena rivo-piainana ao an-danitra mihitsy. Rivo-piaina ny lanitra mihitsy. Satria fiderana tsy manam-pataperana mandrakizay no atao amin'ilay Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra. Izany mahatonga ny mpanao salamo miteny hoe tsara ny hiderany anaranao sy ankalaza ny anaranao ry avo indrindra. Tokony ho raisintsika ho filamatra koa zany eo amin'ny fiainantsika dia ho mpidera azy sy ho mpanandratra azy mandraka rehefa isika na aiza misy atsika. Andeha angatahantsika mihitsy ny fanahy mba hanampy atsika hananantsika izany toetra tsara izany satria teny eto isika manomboka mideran'ny tompontsika. Rehefa ho avy Jesosy eo amin'ny rano lanitra fiderana mandrakizay no ataontsika eo amin'ilay Andriamanitra zay namonjy atsika sy nividy atsika tamin'ny vidy tsy manam-paharoa dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany alatoka. Ko mendrika io deraina izy ary izay no iarahantsika amin'ireo mpanakanto eto an-drano. Hidera azy, hanandratra azy, hanome voninahitra azy, hankasitraka ny fitiavany ahy sy ny fitiavany anao. Mandray raha mifosasaina amin'ny fanahy dia andao ary araka isika dia hidera azy miaraka amin'reto vahiny asainy reto. Andao ary. Sarang que no café
fitiavana mandrakizay no nitiavana Rannamorona izao tontolo izao andriamanitra zao ambony ao dia nasiny aizina no dia asany mazao santatriny sanganasanizy ireo zay rehetra metsiketsika ety no ariny ampahendrena yeni tsara toko lavorary tena so reo voary zay natao ifanaso mamaligny antsony ianao sanganasa natao hahaso fanaka umembony naitra wawandapanilangitra manuleza vunina itrazire ribuari mahasu marube iandrandrawizye umivunina itra fizinano meanao fiainana iandrandrawizye umivunina itra fizinano meanao fiainana
Malagasy pray tandrazana tireny hoafatry anao mamafazana azavarina mitily olo-kafo ze soniny jereo deo tafa riponina tany eto anivony rika mandalo ady sarotra sady masiky nadey misafoky satana amitsy kifikiro de sody tafita Janoary omba tahimo dino sindrazanay toano eny ampio omelo faendrenany malagasy tsy vakivolo ihira mitondra ilofo ampandroso ahaiana sosikyolo rivato izay nasolo trimitany lasolo magawa itany razane mahataulale anatra manitre mihitody fawavilana mrasane na ito antoeranana Lambatu Hinuni anzu fazambamba na fubatu Nitupu sana harane kamyanjana Hanuni tenisi iyaina twechava Nitupu sana harane kamyanjana Hanuni tenisi iyaina twechava Irevahini avy any ampita maro izy ireo mitsiriretra izakanjo mahamalagasy ianao kosa miado any anafy hitiko sanlazaiko anao misy toerany ray vaovao ilanitra mony antsonanao hiditra omponinao tany masina tsy atakazo viravirai ny afa tsy potiky ny fahavalo
samy hoany daholo fa Jesu lailay tokany raha miary Jesu kapoka mamaiva nisolo elokana teo idrarando mipatrapatraka irany nanaso mariro mandraminy vovokiny tany ifohitsangana indray androany fa Kristy no mamerino azy re satria nanony antsokanandresy re fa Kristy no mamerino azy re satria nanony antsokanandresy re tany masina tsy atakalo viravirany afatsy tsikiny favaro omero faendrenany malagasy tsy vakivolo na manakarena na olo mahandro samy hoany daholo Batazana velay tananako namboariny Jesoa iombonako lovaminy honenana mandrakiza Jerusalem vaovao tananany voavotra tsisy arafesina nakalalao manimba mba tianao ve nihiditrao sy honinao andanitra o amboariny fomba fiay nanao ety tanananandriamanitra tsisy taraina naharetira fa fifaliana sisy ranoma soloa tanananandriamanitra zay maharesy no hivantanao tapahoaniwariny evitrao Fisina nakalalao manimba batinao ve nihiditrao sy honinao andanitra o amboariny fomba fiay nanao ety tanananandriamanitra tsisy tara
fifalina sisiranuma sunua tanarana jamanita zay maharisinu hivantanao tapawani warini evitrao dawa Zuki sizan jani chu Fanjao devari na izire Fuazi yumanawa Jerusalem vau vau tananani vuavucha Sisara fisina nakalalao manima Batinao vi ni vita seunina wandanicha Uambu wari ni funga fiai nanaweti Tananana jamanija Sisitarainana haritina Fifalina sisiranuma sunua tananana jamanita zay maharisinu hivantanao tapawani warini evitrao dawa Tsy misy mahasolanao tantano izay fahose If
jereo kawaru tianao oputeu izay mampisaraka maribany futeantu rakamina vake vakamiseku timisi masua Sinaita kazari chivi chivi sike trake use usani framai timyaki naminau tubuti misi mahasula Usani famai, timyankin naminau
indro asehoko anareo ny zavatra mivantana eto atendrombohitry Karmela tezitra mafy mpanjaka haba. Elia efa vonina hiatrika ny ady. Andriamanitra sabala ataovy ny savidinao fa aneo ady tsika izao. Samy nanomana ny altara ny tsirairay avy. I Bala no nanomboka voalohany. Bala misy ho aminay, milanao zahay. Tena neso azy Elia, mbola sahirana ny Andriamanitra reo. Bala valio zahay, tena ndi sy nitsinjaka toy ny adala. De hoy Elia, mbola miantso mafy ihany, tsy nisy zavatra nitranga, tsy nisy hafa. Elia kosa tena nomana ny asany, vato 12, kitay, rano marobe ary ho vato trombola. Inona ny zavatra hitranga? Jehova o, velona ianao, aoka andatsaka afo avy any an-danitra ianao. Tsy tapitapitra izay dia nisy afo nilatsaka avy any an-danitra ary taitra ny vahoaka gaga ny olona rehetra dia niteny hoe fantatra izao fa velona ny Andriamanitra anaraka anao zahay. Lazaiko tsy misy afeniko toriko aminy feoko ataoko reny izao tontolo izao Jesosy fitiavana. Lazaiko tsy misy afeniko toriko aminy feoko ataoko reny izao tontolo izao Jesosy fitiavana. Ny faniriko androany hitompo hitorisy lazany afatra ny teninao de boky tena manambara le famonjena lehibe azo antoka. Lazaiko tsy misy afeniko toriko aminy feoko ataoko reny izao tontolo izao Jesosy fitiavana. Lazaiko tsy misy afeniko toriko aminy feoko ataoko reny izao tontolo izao Jesosy fitiavana. Ny fikasako izao shitompo anaraka ny teny masinao ny teninao de jiro manazavay azoko miditra amin'ilay tany va. Lazaiko tsy misy afeniko toriko aminy feoko ataoko reny izao tontolo izao Jesosy fitiavana. Lazaiko tsy misy afeniko toriko aminy feoko ataoko reny izao tontolo izao Jesosy fitiavana. Ataoko reny izao tontolo izao Jesosy fitiavana. Jesosy fitiavana. Faly-miarabantsika rehetra ry namana malala mijery sy manaraka izao fandarana mamontsika izao. Manomboka ihany koa ny taona tratra ny taona vaovao isika na tratra ny taona vaovao. Tiana ny manolotra ny arahaba ho antsika rehetra na tratra izao taona vaovao izao ary ny firariana dia mba ho taom-pahombiazana, ho taona ny fitahiana sy ny fanambinana rehetra ho antsika izao taona vaovao izao. Rehefa toy ny taona vaovao sahala amin'izao tahaka izao iainantsika izao dia matetika firarian-tsoa tsodrano no be dia be amin'ny fiaonana sy ny fifampiarabana. Ary dia tsy ho latsa-danja noho izany ihany koa ny fiaonantsika androany ka ireo taridalana hoentina ienontsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra androany dia tsy inona fa ny taridalan'ny fandresena, taridalan'ny fahombiazana ary ny taridalan'ny famonjena. Ijery teny fikasana maromaro isika izay tiana hiatra eo amin'ny fiainantsika mandritra izao taona vaovao izay misokatra eo anoloantsika izao. Ary ny teny fikasana tsara indrindra
dia ny teny fikasana izay voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha itsika hijery ny teny fikasana iray izay voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Deutéronomie. Amin'ny bokyny Deutéronomie toko fa 7 Deutéronomie toko fa 7 manomboka amin'ny andiny voalohany sy ny faharoa hatramin'ny farany dia milaza ny tsiambaratelo ahazona ny fahombiazana izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ny tsiambaratelo voalohany ho antsika zay andeha izao taona vaovao eo anoloantsika izao dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie toko fa 7 andininy voalohany sy ny faharoa. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ho ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratra Jehovah Andriamanitra ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ho ianao. Io zany ny tsiambaratelo voalohany. Tian'Andriamanitra, programan'Andriamanitra, fikasan'Andriamanitra ny ahatonga antsika rehetra olona voata, olona azo fanambinana, olona azo fahasoavana. Ka ny tsiambaratelo ny fahasoavana dia zavatra anankiroa ihany. Ny voalohany dia izao, mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra. Mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra. Inona no teny ambaran'Andriamanitra amintsika? Io zany namana malala dia izao, zava-dehibe ny mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra, mihaino ny tenin'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika ny hoe tsy tokony atao atsirambina ireny fiaraha-mivavaka ireny, any am-piangonana, any an-tokantrano, amin'ny toerana maro samihafa izay entsoina ny anaran'Andriamanitra, ary indrindra ny vavaka asandratra dia fomba hitenenan'Andriamanitra. Ka ny tsiambaratelo zany dia izao, mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra. Ahoana ny atao hoe mihaino tsara? Ny hoe mihaino tsara dia misy vokany. Inona le vokany? Mitandrina hanaraka ny didiny rehetra. Ny atao hoe mihaino tsara zany dia izao, mandre ny tenin'Andriamanitra, manolila ny tsofiny ka mitandrina hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Zay no tsiambaratelo voalohany. Zay no tsiambaratelo voalohany. Hasambaraku yanao Jesu nyanaraku Deuva nomba uva nyamikyu Deniwe wanilanau Iniwani rahatu kasih cakau Anzaraku hasambaraku yanau Jesu nyanaraku Deuva nomba uva nyamikyu Deniwe wanilanau Rahatu kasih cakau Cieti antaniani nupila zaku anizani Faitu ian kocha Ini fuku farilocha Nyamikyu Deniwe wanilanau
soavinonao hetsy mindrikao fa no ny asoavanao tsy ety antany any no hilazako an'izany fa ito ny any ankoatra eny foko faliloatra ny amiko de ny eo anilanao eny hoany raha toka sitraka ny tsiambaratelo faharoa dia hitantsika ao amin'ny Matio toko fahaenina any amin'ny filazantsara ny Matio ndray toko fahaenina misy lesona goavana izay efa miverimberina amintsika ao anatin'io bokin'ny Matio ka ao amin'io Matio toko fahaenina io de misy teny manao hoe jerentsika ny andininy fahadimy amby roapolo Matio toko fahaenina andininy fahadimy amby roapolo zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary noho izany de lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo de zay hoaninareo na nosotronareo na ny amin'ny tenanareo de zay ho tafianareo mony aina tsy mihoatra noho ny hanina fa ary ny tena mihoatra noho ny fitafiana aza manany amin'ny ainareo de mbola miverina indray io teny hoe aza manahy io ao amin'ny andininy faha 1:30 zao ny ambaran'ny soratra masiny de aza manahy ianareo ka manao hoe ina no hoaninay na ina no sotronay na ina no tafianay aza manahy aza matahotra ary mbola miverina ihany io teny hoe aza manahy io amin'ny andininy fa 4:30 andininy fa 4:30 Matio toko fahaenina andininy 4:30 manao hoe ary amin'izany de aza manany ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy ampo an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy miverina intelo ny teny hoe aza manahy miverina intelo ina moa ny dikan'ny isa telo amintsika malagasy ary tsy amin'ny isa malagasy ihany fa eo amin'ny fandiniana ny baiboly ray manontolo ny isa telo de manambara fahafenona goavana ka manatitrantitra mamerimberina ny tenin'Andriamanitra ao Matio toko fahaenina andininy fa 5:20 1:30 andininy fa 4:30 averina intelo aza manahy amin'ny fahafenona mihitsy zany ny afatrafatra ampitain'Andriamanitra ao antsika ny amin'ny hoe aza manahy ekena fa tsy mora ny fiainana ho avy isy ny fahasarotana isy ny olana maro samihafa zay hitranga zay tsy azonao eritreretina ty ampendohany tsy azonao tanysaina ty ampendohany fa azo antoka fa isy fahasarotana isy toe-javatra sarotra amin'izeo hitranga ny olana ny fisedrana ny fiaikana izay hitranga eo amin'ny fiainany tsiraray avy fa izao hoy ny tenin'Andriamanitra aza manahy aza matahotra aoka tsy angovotra aoka tsy anahy isika maninona moa ny soratra masina no miteny an'izany toe-javatra izany Andriamanitra dia manome toky atsika fa isika rehetra de mihoatra lavitra noho ny voromanidina izay tsy miasa tsy misasatra tsy mamboly kanefa de mihinana ny sakafo sahaza azy aza manahy ianareo aza matahotra ianareo fa isika de mihoatra lavitra noho ny voromanidina mihoatra lavitra noho ny zava-maniry zay tsara loko zay kolokoloan'Andriamanitra aza manahy isika aza manahy ny amin'izay ho tafiana na ny amin'izay ho sotrona na ny amin'izay hoanina ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny andininy 2:30 amin'ilay Matio toko fahaenina de ozy hoe ny fitafiana ny hanina ny hosotrona izay rehetra mahakasika zao tontolo zao de katsahy ny jentilisa fatratra ny jentilisa zany no manahy ny amin'ny hohanina ny amin'ny hotafiana ny amin'izay hosotrona ny jentilisa de manary ny kiatsaka an'izany amin'ny fomba rehetra
hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fantatry ny rainareo zay ny an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetrarehetra zany. Mandritra ity taona vaovao itsiry namana malala ataovy lara-pamena ny fikatsana ny mahazanak'Andriamanitra. Ianao de zanak'Andriamanitra, izaho de zanak'Andriamanitra, isika rehetra de zanak'Andriamanitra, tsy zanaky ny jentilisa isika fa zanak'Andriamanitra. Ka ankoatra ny fitediavana ny sakafo, ny osotrona, ny otafiana, ny arena de aoka hokatsana ny mahazanak'Andriamanitra. Ataovy azo antoka isan'andro san'andro fa zanak'Andriamanitra isika. Zany no mazava-dehibe nyty hoe fahateram-baovao. Teraka ao amin'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra de tonga zanak'Andriamanitra, ary ny zanak'Andriamanitra de tsy avelan'Andriamanitra andro fotsy, tsy avelan'Andriamanitra horovi-damba ririnina, tsy avelan'Andriamanitra angetaeta, fa omeny ny sahaza azy ny zanak'Andriamanitra. Fiasan'Andriamanitra ihany koa mandritra izao taona vaovao izao dia lay voasoratra ao amin'ny Jaona 4
jaona fahatelo andininy faharoa jaona fahatelo andininy faharoa zao ny ambarany tenin'andriamanitra ry malala mangataka ao mba ambinina sy o salama am zavatra rehetra nenao tahaka izay anambinana ny fanahinao eny io zany fikasan'andriamanitra io nampitondraina any apôstôly jaona moa izy io de nomena any gaio lo olona gaio ilay malala indrindra izay tiana indrindra amin'ny fahamarinana zay nambarany andiny voalohany amin'ny jaona fahatelo izao lo olona mamangy eny gaio ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana ka izao ianao izao isika rehetra de malala an'andriamanitra tian'andriamanitra amin'ny alalan'ny fahamarinana ina moa ny fahamarinana ny tenin'andriamanitra ny fahamarinana nomen'andriamanitra atsika ny fahamarinana natolotra andriamanitra atsika ny fahamarinana zay tarika atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay nomeny maimaim-poana ka ny fikasany ho an'ilay malala ao amin'ny fahamarinana de izao mba ho salama ara-batana ho salama ara-tsaina ary indrindra ho salama ara-panahy isika rehetra ary izany no hitarika antsika ho any amin'ny fanambinana sy ny fitahiana ary ny fahasoavana rehetra io koa zany de teny fikasana omen'andriamanitra atsika io mba ho salama amin'ny zavatra rehetra isika satria na ny antony izao sy enao isika rehetra dia ilay malala an'andriamanitra ilay tian'andriamanitra ilay tsy fon'andriamanitra ankafizin'andriamanitra ny fiarahana amitsika izany koa teny fikasana omenantsika mandritra izao taona vaovao zay misokatra eo anoloantsika izao Voar só a possessão
antsika iaino ny tenin'Andriamanitra ho famitinana ireo programa rehetra izay hitantsika enontsika ny ainantsika nandritra ity sabata voalohany amin'ny taona vaovao ity. Koa alohan'ny ianontsika ny tenin'Andriamanitra andraisana ny afatra avy amin'ny soratra masina manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka. Tsara indrindra ny an-danitro faly izahay tafahoana amin'izao fandarana mahafinaritra fandarana maminay izao. Faly ihany koa izahay midera sy mankalaza anao satria nomenao tony taona vaovao indray izahay. Faniriana lalina tompo mba ho fitahiana sy fanambinana ho anay tsiraray avy ity taona vaovao ity. Ka na dia hisy toe-javatra sarotra hitranga aza dia hitondra fandresena sy fanambinana ary fahombiazana ho anay avokoa ireny. Ny teninao dia ampahery anay angalana lesona sy taridalana mba hahafanay miatrika ny ho avy rehetra amin'ny anaranao Jesosy tompona anonako ny vavaka. Amen. Tantara faharoa toko faharoapolo. Misy tantara mampangitakitaka ao tantara mampatahotra raha ny fijery azy. Satria dia tena tsy ampoizina araka ny maha-olombelona ny vokatra mety hitranga. Andeha jerentsika ny soratra masina ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo. Tantara faharoa toko faharoapolo ka atombokantsika manomboka amin'ny andininy voalohany izany. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary no ny afaka izany dia avy hiady amin'ny Josafata ny taranaky Moaba, ny taranaky Amona, mba amin'ny taranaky ny ankotry ny Amonita. Toe-javatra mahagaga. Rehefa afaka izany dia eo ny fokony Josafata manana ny miaramila zanak'Israely moa zany. Dia ho avy ny taranaky Moaba, firenena anankiray, ny taranaky ny Amona, firenena iray, ary ankotry ny Amonita, firenena be dehibe zany. Iady amin'ny Josafata. Amono sy anafaya ny firenena Israely sy Josafata sy ny miaramilana. Zany no toe-javatra ny trano. Maray sary ny ohatra nie zany hoe andeha andray sary ny ohatra kely tsika makasika ny lalao baolina kitra. Voatsela moa zany sika no nahita nanaraka tamin'ny fahitalavitra manerana an'izao tontolo izao ny fifaninanana eran-tany amin'ny ady baolina kitra. Dia izao ny ekipa anankiray mijoro eo amin'ny ilany eo fa ekipa antokony tarika anankitelo ho avy iady hifaninana andresy azy. Dia andresy fe zany antoko anankiray hotrony miady amin'ny ekipa anankitelo zany. Raha mifahitan'olombelona dia izao tena ho resy zany ekipa antoko izany. Kanefa misy toe-javatra mahagaga izay napetrak'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra an'ity taranaky Josafata ity. Dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny andininy faha 7-20. Andininy 7-20 tantara faharoa toko faharoapolo. Andininy faha 7-20 sy ny andininy faha 7-20. Ny vakitsika hatramin'ny andininy faha 7-20 azy. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tsy anareo anefa no iady amin'ity. Mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova. Tsy anareo ny iady amin'ity indray mitoraka ity. Mijanona fa ho hitanareo ny amonjen'i Jehova anareo ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa raha ampitso dia mivoay ady aminy fa Jehova no omba anareo. Aza matahotra na mivadi-po, fa Jehova no iady anareo. Raha ampitso dia mivoay anareo ny miady. Aza matahotra mihitsy fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova, fa Jehova momba anareo. Dia inona no fihetsika nataon'i Josafata sy ny ekipany sy ny miaramilany rehetra? Dia nekoka tamin'ny tany Josafata, nekoka tamin'ny tany, ary Joda sy ny mponina rehetra amin'ny tany Jerosalema dia nekoka teo anatrehany Jehova ka nivavaka izy ireo. Io zany fihetsika, nekoka tamin'Andriamanitra dia nivavaka izy ireo. Ny firenena rehetra dia nivavaka. Io no fihetsika tokony ataontsika amin'ity taona vaovao ity. Ekena fa be dehibe ny fiaikana, be dehibe ny olana tsy maintsy hatrehina. Ny fahavalo ihany koa dia tsy mankopo tanana, tsy mamia tanana, manao croiser les bras, fa dia miasa andro aman'alina. Ny fahavalo amono sy andavo antsika
inona no tsy ambaratelo miankohoka amin'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra, mivavaka amin'Jehova, mametraka ny adintsika eo am-pelatanan'Andriamanitra, fa Andriamanitra efa manome toky fa izy ny ado antsika, izy ny ado antsika. Andininy 7:20 amin'ny tantara faharotoko faharapolo. Dia nitsangana ny Levita taranaky ny Kehaty taranaky ny Koreta mba hideran'i Jehova Andriamanitra ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra, ado no hatrena, kanefa dia fiderana no asandratra, ado no hatrena dia fiderana no asandratra. Fitaovana mahomby eo am-pelatanan'Andriamanitra omena antsika ahazona fandresena ny fiderana amin'ny alalan'ny hira. Ary amin'ny 20 dia hoy ny tantara hoe, ary ny fo maraina koa izy ka niezaka niainga nankany anevitra te koa, ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe miaino ary Joda sy anareo ry-ponina Jerosalema, miaino Jehova Andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo, minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Io ny tsy ambaratelo, finonan'Andriamanitra, mino ny mpaminany dia ho tafatoetra isika. Nomen'Andriamanitra taridalana be dehibe isika, taridalana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny Baiboly, andresy isika amin'ity taona ity. Ny ataontsika dia izao, mideran'Andriamanitra, miankohoka mivavaka ary mino ny teny fikasan'Andriamanitra, fa izy no hiady ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Dia nivokatra raha jerentsika, nivokatra amin'io antantara io dia izao, Andriamanitra nitsangana, handripaka ny Amonita, handripaka ny Moabita ary ny ankotry ny Amonita, dia fandresena amin'ny ezinezina no azo ny miaramila ny Josafata. Na dia firenena iray aza no hotroy ny firenena telo fahavalony, nandresy ny firenen'Andriamanitra. Ka amin'ity taona vaovao izay misokatra eo anoloantsika ty ry namana malala, mitsangana, matiky, fa Andriamanitra anome antsika ny fandresena. Izy no hiady antsika. Ho dia na ho avy aza ny zavatsarotra mafy dia mafy izay tsy takatra ny saintsika, aza matahotra, mivavaha, mira, mideran'Andriamanitra, fa ho tovona ny fitahiana sy fanambinana fahasoavana be dehibe ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, matikian'Andriamanitra, mino ny mpaminany, fa ho tanteraka amintsika izany. Ny tompo ampitoetra izany teny fikasana izany, ka tsy ho teny fikasana mandalo fotsiny, fa dia teny fikasana iainana, teny fikasana iainana mandritra izao taona vaovao izao sy amin'ny fotoana ho avy rehetra. Ny tompo hitahantsika, hiaraka hivavaka isika. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny teny fikasana be dehibe izay nomenao anay. Misaotra anao satria nomenao taona vaovao izahay. Manasa anao izay mba hitsangana miaraka aminay, hiady ho anay ka ho azonay ny fandresena. Ho mpandresy miaraka aminao izay satria tsy izahay no hiady, fa ianao no hiady. Ianao no andamina ny miko-taontaona rehetra, andamina ny zavatsarotra rehetra, ka ho tombontsoa ho anay, ho fifaliana ho anay ary fandresena ho anay satria zanaka aho izay. Aza vela anasy atahotra ny toe-javatra ho avy izay, ataovy mahatoky ny fitiavanao sy ny famindramponao satria zanaka aho izay. Da io ny tsirairay avy, amasiny ny fiainanay, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen.